ezana izy na hoe azo tombotsoa amin'ny bazy toliara ny any amin'ny faritra atsimo. Re tompoko, tsy mba nakalesona ve tsika tamin'ny zavatra rehetra efa lafo nge ny ferany soalala, lafotsika nge ny nickel sy cobalt Moramangy, lafotsika nge ny ilmenite atao Fort Dauphin, lafotsika nge ny chromite ao Andriatsara-tanàna, lafotsika nge ny volamena atao Ambilobe, lafotsika nge ny volamena tany amin'ny faritra atsimo atsinanana, lafotsika nge ny entreprise mpanjakana rehetrarehetra. Fa nahitantsika tombony ve zany zavatra zany, ka iteny ianareo fa raha mivarotra an'tia de mahazo tombony 180 millions de dollars. Inona zay 180 millions de dollars? 180 millions de dollars raha oharina amin'ny vola amina milliards de dollars ho azon'ny Amerikanina ao anatin'ny base toliara eo, satria tsisy convention io de ararotiny zay mpitondra eo de aleony mameno le mpitondra toy zay manaraka cahier de charge normal. Fa raha manaraka cahier de charge de kely ny tombony ho anazy, raha manome mpitondra izy de be debe ny tombony ho anazy. Noho izany mila miviana manao convention itsika, tsy mitondra tombotsoa n'inona na boka malagasy ny base toliara raha tsy misy convention nationale. De atao mazava le convention de avec transparence hoe reto de atao ny reto ponina reto de manaiky re ponina reo fa ahitany tombony izy, zay vao mety. Fa le ponina ary tsy malala akory inona ny zavatra otrandrahana eo de teny ve tsika fa lavaka 15 metres fotsiny ho lavana ndanaka jerenareo Ambatovy aza mandeha makany avy fa miditra Google Map fotsiny ianao de tazano avy ety ambony ety lavaka ao Ambatovy amintsika am'teny zao, hitanao ao lavaka amin'ny godana mangitsokitsoko de nanao zavatra be deaibe Ambatovy, nanamboatra tsena izy teo Brickaville, nanome volo izy tany Andasibe, commune rehetra manodidina tao na ndanake mba jereo tsena Brickaville zareo fortaka tsy hitanao zay andraisana azy satria tsy zay le zavatra dada amin'ny fiarahamonina. Ka raha iteny tompona ndraiky mpanjakana any amin'ny faritra amin'ny base toliara fa saroty moa zareo hoe anareo any ve ny iteny zavatra masoana ity. Zafady re tompoko fa misy antony atao hoe ninarana. Fa raha sarotiny zareo ny am'izay zavatra zay ka iteny izy fa mahazo tombony zareo satria mahazo tsena de mahazo hôpitaly de mahazo fianarana kely. Raha ireny nampandroso atsika de efa nandroso efa ela be tsika fa tsy mampandroso ny infrastructure. Averiko ndray mandeha tsy mampandroso ny fotodrafitrasa.